Toezatsika avy hatrany ary ny fandaharana ka androany dia hiresaka indray isika momba ny vatsim-pianarana mankaty Etazonia. Mbola izay ihany moa izany hatramin'izao, toy ny ilay resaka nataontsika efa herinandro izay famalina an'ilay fanontaniana napetrakareo ny amin'ny hoe afaka sady mianatra ve no miasa. Miarabantsika rehetra ary ny tenako izay manohitra an'ity fandaharana ity dia fandaharana faha 1.20 indray izany androany, tapany fahadimy na fizarana fahadimy amin'ilay lohahevitra hoe sady mianatra no miasa aty Etazonia. Ny resaka farany nataontsika tamin'ny fandaharana faha 20 tamin'izay izany isika dia niresaka taminareo hoe misy ny toerana any Madagasikara izay ahafahanareo maka hevitra momba ny fianarana aty Etazonia. Anjaran'io birao izany no mikarakara an'izay dia hitantsika ao amin'ny masoivon'ny fanjakana Amerikanina izany. Fanjakana Amerikanina na firenena Amerikanina ny Etazonia izany misy an'ilay FUB, ao izany no akantsika hevitra ny amin'ny fomba fianarana aty Etazonia. Ny resana androany indray dia tranokala anankiray ahitantsika vatsim-pianarana, ahitana vatsim-pianarana raha hianatra aty Etazonia isika. Misy tranokala izany efa natokana fanjakana Amerikanina. Ity indray izany tena avy amin'ny fanjakana mihitsy manome an'ilay lisitra. Ilay vatsim-pianarana tsy voatery hoe avy amin'ny zareo fa avy amin'ny, mety avy amin'ny fanjakana io, mety avy amin'ny fikambanana io, mety avy amin'ny vondron'olona io, mety avy amin'ny sekoly io. Fa ity tranokala omeko anareo ity indray izany dia tranokala avy amin'ny fanjakana, ohatran'ny hoe any amintsika izany avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony, raha izay izany filazantsika azy any amintsika izany. Fa miandraikitra ny fampianarana ambony izany, fanabeazana fampianarana ambony sy ny lafiny fanofanana arak'asa, fanofanana momba ny matianina, izay izany ny tranokala ahitantsika an'ity listrana vatsim-pianarana izay resantsika androany ity. Ka ny fandaharantsika androany izany laharana faha 1.20, averika any ilay izy, fa laharana faha 1.20 dia resantsika tranokala anankiray izay ahitana listrana vatsim-pianarana dia atolotry ny anjerimanontolo aty Etazonia. Dia io tranokala io izany miainga avy amin'ny tranokalan'ny sampandraharaha mikarakara manokana izany ny fanabeazana ny fampianarana amin'ny ambaratonga ambony aty Etazonia. Ofisialy izany io tranokala io satria ny governemanta izany no mamoaka azy dia ahitantsika ny lisitra rehetrarehetra. Izay izany no ataontsika fotoatin-dresaka indray amin'ity fandaharana ity. Dia raisiko tombotsoa ary ny miarabantsika rehetra alohan'ny tena hanombohana. Ny mpanolotra moa ho antsika izay voasambany manaraka ny fandaharana dia tsy iza fa Dr Jean-Luc Ravelarmisy, ary ny mpamolavola, ny mpamokatra, namokatra, ny mpikarakara mamolavola an'ity fandaharana ity izany dia tsy iza fa ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Faly ny tenako miaraka mitafa sy midinika amintsika ary androany. Resantsika indray izany hoe ateo ny zavatra atao androany, averimberiko ihany mialatsiny, sao dia sorena ianareo izay mihaino maheno azy miverimberina, satria raha ny fahitako azy izany be dia be ilay mpihaino dia misy voasambany androany vao mihaino. Dia tsara foana izany ny hamerimberenana mba hahafantarandreo inona tsara moa izany tena ataon'ilay rangahy io ao. Fandaharana faha 1.20 iresantsika indray izany tolotra vatsim-pianarana miainga mivantana avy amin'ny departemanta misahana ny fampianarana ambony fa aty amin'ny ambaratonga ambony aty Etazonia. Ilay fanontaniana izany dia hoe afaka mianatra ve sady miasa? Ny valiny tsotra be dia eny tompoko, afaka mianatra ianao sady miasa. Ny valiny manahirana indray dia izao, satria ao anatin'ilay fanontaniana hoy ato aminareo hoe mbola ino ilay fanontaniana valiana, misy 5.20 ilay lohahevitra ao, telo izany izao indray valiako amin'ity fandaharana fa nisesy tato ato ity, dia hoe ny tian'ilay mpianatra nanontany anie izany na ilay olona nanontany dia hoe ampy ve ny vola, ampy amin'ny vola raisiko ve, mahampy ve ilay vola raisiko hiantohana ny vatsim-pianarana. Valiteny tsotra koa no omeko anao, mampalahelo aloha fa tsy ampy andoavanao ny vatsim-pianarana, ny saram-pianarana, ny vola raisinao avy amin'ny asa ataonao. Ny antony dia tsotra be, satria ato amin'ny anjerimanontolo, ao amin'ilay anjerimanontolo ihany ianao no mahazo miasa. 20 isan-kerinandro ihany no azonao hiasana, araka ny lalàna aty Etazonia izany. Fa rehefa amin'ny fotoana fianarana izany, fa amin'ny fotoana fialan-tsasatra, na koa afaka semestre roa na trimestre roa mifanesy, afaka mijanona tsy mianatra ianao mandritra ny trimestre anankiray,
na semestre anankiray. Trimestre zany a dia eo amin'ny efa-bolana hatramin'ny 5 volana eo faharetany. Eo. Ohatra zao ny anay a de manomboka amin'ny faran'ny herinandro amin'ny volana aogositra de mifarana amin'ny tapaky ny volana desambra. De ny tena ianaranay zany a dia septambra, septambra, oktobra, novambra. Dia avy eo desambra misy tapa-bolana, de ny volana aogositra misy ray volana. De raha atambatra ao zany zay efa-bolana zany no ianarana semestre anankiray. De mandritra ny semestre io zany ianao mahazo miasa raha misy asa ao amin'ny université de adiny 20 isan-kerinandro ianao no miasa. Ny karama omeny anao de ny karama farany ambany eo amin'ilay fanjakana izay misy an'ilay anjerimanontolo. Zany hoe iny vola raisinao ao zany tsy ampy andoavanao ny saram-pianarana. Raha ohatra indrindra ka hoe iny fotsiny zany no ianteheranao zany, raha ohatra zany ianao tsy misy vatsim-pianarana mihitsy de tsy ampy ny vola iny. Eo zany no tsara apetraka mba tsy hisian'ny hoe fahatsom-panantenana. Fa zao ny olana terak'izay valiteny nomeko zay de hoe tena tsisy fanantenana ao anay mihitsy ve? Ny fanantenana de misy foana ny fanantenana fa aza kivy ianareo. Za miresaka aminareo zao zany de profina fanantenana hoe za de olona tsy nanam-bola fa dia nikaroka de nahita fomba nandanana, nisy olona nikarakara nanampy zany ohatran'izao ataoko zao. Iny efa ny zavatra ataoko zao anie zavatra valibabeny zay moa le hiran'ny dama valibabena atsira moa zany fa zay zany le teny baiko tamin'ny fifidianana izy nilatsaka iny hoe valibabena zany izy ataoko zao noho le nataon'ny hafa tampoka de mba mitondra koa zany manao zany ako amintsika mba entiko indray zany anjara biriko hanampiana antsika zany. De nahazo nandeha taty zany natao daholo ny taratasy rehetra miprofo milaza fa misy ny vola ahafahana mianatra ilay olona no nanampy ato amin'izany. De rehefa tonga taty amin'izay nitady vatsim-pianarana de nahazo vatsim-pianarana koa de nanampy zay rehetrarehetra zay de nahazo vatsim-pianarana feno moa de afaka nianatra tanteraka zany. Tsy mahamenatra amin'ny tantaran'izany. Ary zay ny hatsara an'ilay kolotsaina amerikana. Kolotsaina amerikana zany fahitako azy de zao hoe tena mirona mihitsy amin'ity le hoe famolavolana, fanamboarana, famolavolana an'ilay olona. Ny olona no harena. Zay koa moa zany teny baikonay ato amin'ny asa nihetsika asa ao Madagasikara. Io zany resaka fampandrosoana io azo atao daholo io fihetsiketsehana rehetra io. Fa rehefa le maha olona mihitsy aloha tsy amboarina, tsy zavatra manjary. Zay zany fomba fahitanay anazy. De anisan'le fanamboarana ny maha olona zany fijerena ny mampiavaka, ny soatoavina, ny manavanana, mampiavaka mihitsy iny olona iny e. Amboariny iny, karakarainy iny, atrandrahany iny, velariny iny. De rehefa mivelatra le olona amin'ny fahaiza-manaony de mandeha daholo. Zavatra io ohatra ny lakana io anga misy voizina intsony rehefa miaraka daholo ny rivotra ny rano sy ny fivoy de mandeha mikorisa tena milama. Fa ny hitako tsiny zany ny zavatra misy de adino. Le olona mihitsy ny antsika no atao tsiny, ny zava-misy atao tsinitsiny. Le olona mihitsy ny tsy raharahiana. Le olona atao fitaovana fotsiny. Zavatra iainana zany eo amin'ny fiarahamonina zany. Ka tsy nataontsika zany ianao tsy manana an'le vola de zao aza kivy ianao. Za de mampahery aza kivy. Mety niteny ianareo marina miteny amiko hoe sara misehatra am'izao tsy mahita mihitsy nefa ianao de miteny aza kivy de rehefa manoratra any de tsy valianao akory le izy. Ela be ianao vao mamaly raha mamaly ianao de aiza ihany ary izy ty. De mampalahelo be tokoa le izy satria manoratra ianao de tsy mahavaly na hoe manoratra ianao de ela be vao mamaly de tsy hita ozy le hira zay aiza ihany izy ty. Hira maleo moa iny tsy hita ariko satria koa ane za koa manana ny antom-pivelomana ny anton-draharaha. Hitanao fa ny zavatra ataontsika eto hitanareo ny zavatra ataontsika eto zavatra mifanoana antsika mianakavy. Fa na ela aza vao mamaly na tsy mahazo avy hatrany na tsy mahazo mihitsy aza ianao eno ihany le fandarana de miketreha tadiavo foana ahita foana anao tsy akory oviana fantatra aloha de mahita ihany ny anarany. Zaho tsy mahakivy anahy miteny intera tsy mahamenatra anahy zany. Misy olona miteny hoe tena ohatran'ny raha za kosa mba menatra hiteny hoe manomboka ve zany 20 taona ny eritreritra andeha hianatra aty andafy zany fa 13 taona zany tena tadidiko masaka tao an-tsaiko fa zao 20 taona vao lasa 5 taona zany 19 taona nelanelana zany.
dia indimy no efa saika lasa indimy ary tsaroako foana hatramin'izao fa misy an'izany fa andeha amin'ny lahady mandeha dia ny zoma no nantsoina teny Anosy fa nody maina efa tamin'izany io misy manova anarana io fa tamin'ny taonjato faha roapolo zao moa zany hoe kay tsisy tsinoa satria ny kolikoly efa foana zao fa misesaka be mihitsy zany ny atao any amintsika fa tamin'izany tamin'ny nenay zany tantara tsy manatsahala mihitsy amin'ny lahady mandeha zomanao antsoina haka ny pasoa ny vizanao tsy hitakao voasolo ny anarana ka ny tantaran'izany ako tsy atao mahakivy mety ho izy nareo dia hiandry 6 taona kosa ve ramose ka io ary tsy antena fa mitady ary mangataka fa ny finoana sy ny fanantenana ny vavaka za moa zany dia kristianina ary za tsy mahamenatra ana amin'ny teny an'izany isaorako ny tompo ary antsoko antsika rehetra vavaka akino amin'ny tompo ny rehetrarehetra Andriamanitra za te andeha zao le faniriako ary zao ny zavatra tiako atao ity ny hitako lalana izorana famindram-pono angatahako mba sokafo ny farafara ka tantaran'izay zany hoe tsy ahakivy atsika fa satria zany tsoriko mihitsy aloha raha ohatra na tsy hinanana an'izany vaizany anananay volany tapitrisany tamin'izany ny tadidiko ny vola tsy maintsy ny porofona tamin'izany iny teo amin'ny firy teo amin'ny 2 zay moako le isa vaovao indray tsy tadidiko ny mamaky anazy fa ataoko amin'le mahazatra anahy aloha zany 2,4 no tsy maintsy ny porofona dolara amerikana vola be ampitomboy tamin'izany izy tamin'izany ny dolara anankiray teo amin'ny 2,000 ariary vola be tsy tokotsoforana tamin'izany tsy nanana an'izany ny teny fa eo zany le torohevitra ohatran'izao mihitsy le torohevitra nomen'le olona izay nanampy anahy olona nanampy any no nianarako an'itony zavatra izany dia aveo nataoko le izy aveo ny asako moa amin'izao amin'ny mahatalehana lalam-piofanana dia manampy mitady vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra dia ao anatin'le asa zany izy dia nitady le torohevitra meny dia tady vatsim-pianarana atsika izy dia rehefa mahita atsika ireny zany ampina amin'le vola eo ampelantananao dia iny no ahafahana iny zany no angatahanao ahafahanao mangataka amin'le anjerimanontolo ity ary mangataka vatsim-pianarana ako tiano ananako rehefa tambatra io voaloha ny saram-pianarana dia iny le taratasy avy any amin'ny anjerimanontolo iny entsika any amin'ny ambasady amin'izay angatahantsika an'le visa ny amerikanina ho ato ny zareo mahafinaritra mihitsy rehefa mahafeno fepetra rehetra ianao io tsisy filanakisa io feno fepetra rehetrarehetra mandresy lahatra azy ny zavatra lazainao eo ny eo ihany dia fa lazaina ianao hoe arabaina mahazo visa ianao tsy ohatra ny amin'ny fanjakana sasany mbola miandry tapa-bolana mbola miandry iray volana anao ataony manaintaina tsara mihitsy avy eo amin'izay izy miteny hoe mialatsiny fa tsy mahazo anao ny zareo amerikanina eo ihany ianao amin'le interview moa filazany azy eo ihany ianao dia fa lazaina hoe mahazo na tsy mahazo fanaintaina an'izy zany mandra-pahatony mandra-pahavitan'le fakana ambavany dia efa mivaly eo ny eo ka ity le tsy anjerimanontolo zany ity tranokala ity zany ampiasao ny anaran'le tranokala dia hoe Education USA dia ho alefantsika apetratsika eo amin'ny Facebook tsika eo koa zany ty adresy ity Education USA Education USA zany hoe rahatononona tsotra be le izy dia Education USA zay izy amin'ny teny farantsay Education USA teboka state dia ataoko amin'ny teny frantsay stat mba mora azy Education USA teboka stat zany hoe STATE teboka gov Education USA date teboka zany zay state STATE date teboka gov dia io zany le hoe gouvernement fanafaizana azy zany io dia gov dia misy an'le hitanareo le tsipika mandry iny ho anareo efa mpanao internet zany efa zatra an'izay hitanareo le misy hoe tsipika mandry iny zany dia atao avy eo indray zany hoe financial ohatra hoe finance dia AL ny aorinan'le financial FINANCIAL
FINANCIAL dia misy tsipanoizana AID, 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 tsipanoizana AID. Zay zany no idiranareo zany, idiranareo io tranokala io. Misy lisitra ao io avy amin'ny fanjakana amerikanina ao io avy amin'ny fanjakana amerikanina io lisitra io zany tsy io zany lisitra tsy hoe niforiporonina fotsiny. Misy manko le tranokala maro reny zany mamorona zareo mamorona anazy, azonareo mamorona azy izy de angoniny de amidiny fa ty zany antsika ty tena avy amin'ny fanjakana amerikana. De zao mahafinaritra amin'ity tranokala ty resaka an'izy am'zay manko tsika zany zao ery amin'ny sisiny ankavanana ery, amin'ny sisiny ankavanana azavaiko zany le izy marina mety tsy misy mety tsisy solosaina manodidina anareo fa de azavaiko foana le izy nisy mpanaraka amin'ny fandarana zay niteny tamiko hoe le fandaranao dokotera tena ambony be mihitsy ka zay ary aty ambanivohitra aty maheno an'le izy tsisy azonay avy fa mahafinaritra ihany no miaino anazy satria mampanofinofy le izy hoe nanjanaka hianatra any andafy. Zay koa aty zay avy anie olona tsy nianatra de io no resahanao fa de tsisy azo nefa de mba miaino fotsiny zay. Ka zao raisy zany hoe ohatrany hoe manoloana solosaina zany ianao de ampidirinao zany le adresy io education USA teboka stat teboka gov, education USA state gov. De avy eo tsipika mandry financial aid, financial de tsipanoizana aid. De ery amin'ny ankavanana ery ambony ery de misy hoe teny teny zany fiteny hafa zany language de azo ovana kay izy ty azonao ovana ataonao teny frantsay de zay izy ataoko izy ery ambony ery teny select language de azonao atao teny frantsay zany le izy raha ohatra anao zany hoe zay no moramora aminao fa azonao tazomina amin'izy teny gasy de rehefa misokatra zany io tranokala io de hitanareo ao misy an'ilay fisafidianana hoe financial aid ozy de tsindrinareo ao misy lazaineo daholo zany ny ambaratonga am-pianarana. Maka licence undergraduate ho an'ny licence de misy hoe associate. Le associate zany sokajin'ny fampianarana aty États-Unis ho an'ny fianarana 2 taona ohatra ny amintsika angambany izay brevet technique angamba zany BTS angamba zany 2 taona. De avy eo indray misy ny undergraduate bachelors 4 taona. Sokajiny daholo reo zany undergraduate zany mianatra 2 taona de avy eo bachelors 4 taona. De ny fanandramy zavatra misy tonga de raharoto ny any amin'ny associate degree community college io matetika mora kokoa ny fianarana any de any zany raha tena tsy ampy vola zany tsika de aleo mitady vatsim-pianarana am'ireny zay dia am'ireny zany no mitady vatsim-pianarana de 2 taona iny de angonina zay vola misy ao an-tanàna eo de atambatra amin'iny de mandeha mianatra 2 taona rehefa vita am'izay le 2 taona de avelan'ny fanjakana amerikanina mipetraka aty ery-taona ianao miasa fa zao le avelany hoe miasa tsy maintsy misy asa koa zany na anao manao asa fanampiana volontariat zany filatsahana ny sitrapo maimaim-poana anatin'ny herintaona de avy eo indray anao manohy fianarana indray manao lisansa manao manohy an'le 2 taona ambiny anjery manontolo hafa indray college ny fiantso an'iny bachelor degree zay indray zany ny andananao zany hoe 4 taona zany fianarana 4 taona ianao nataonao 5 taona ka tsy maninona zany ka tsy maninona zany raha zay no ahafahana mandeha aty sy ahafahana mamita fianarana. Io moa zany hoe inona moa ny antony nisy anakinamana zay manoratra ianao rahalahy inona rahalahy ty fandarana ataonao ty fa mitaona an'le tanora ho any andafy ianao zany mandositra ny aty Madagasikara ny fampandrosoana mivaly teny omeko andreo de zao tsika aloha atao tsotra be le resaka fa tsika aza mifampiatsara velatsiana mody mampiesiny eto ny zanaky ny olona ny alefany de izy lasa izy de le olona resaka mifantatra satria ny zanany mianatra aty zany ny anao zao alefanao de maninona raha mba mandeha koa ny hafa ka izy ary ny anao an'le asa ohatran'izao aty an-tanàna ohatra ny asany an-tanàna misy manao foana ka fa alao le tanora hitrandraka hianatra de ty avy eo ny angatahana aminy de ny mba merin'izy anao valibabena ny an-tanindrazana ary tsorona koa nefa tsy ndrehetra no lasa zay koa zany ny vaovao mahakamo be amin'izy ity fa ianao tsy fantatrao ho lasa na tsy ho lasa raha tsy mitady ianao. Misy ny teny amiko hoe zay ve zany dokotera de anao 5 taona lisansa
Ho izy hoe any Madagasikara ianao manao telo taona lisansa fa avy eo ianao maninona kay? Fa raha misy lalana misokatra zany, inona manahaka anao tsy hitady na 5 taona aza? De misy le fandrosoan'ny fahalalana de manampy mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena arak'izay vitanao ianao, arak'izay azonao atao. Tsy hoe sanatria ny andeha hideradera teny eto, fa zao aloha zany no vitako na vitanay avy amin'ny hetsika asa ao Madagasikara de fa maro mahazo tombotsoa. Mihoatra zao nareo amin'ny lalam-pihofanana am-Pianarako ato zao misy gasy misy eo amin'ny 5 zareo amin'izao de misy am'ireo zay nanaraka tsy tapaka ny fandaharantsika. Tonga aty zany zareo am'zao de mahazo vatsim-pianarana ry zareo. Amin'ny vatsim-pianarana Géomena ihany satria ny anay zany atsasaky ny saram-pianarana no alohanay. Mahalala misy namana roa zao vao tonga koa tamin'ity volana janoary ity fa tsy eto any amin'ny anjerimanontolo hafa any. Misy tanora lasa tsy fantatro fotsiny hoe firy satria za koa zany eto tsy mitady hoe iza aby nareo de mbala zao re za de mba ataoko filazan-draharaha. Za tsy manao an'izany fa milaza ianao de faly aza satria io resaka fahatsapana isam-batan'olona. Ka iverenako le resaka teo zany hoe na mindroa ambaratonga aza vao mahavita lisansa ianao zany tsy maninona fa ataonao aloha zany le ohatran'ny hoe BTS izy moa fiantsika brevet any amintsika iny roa taona janona indray ianao mitady vola sady mianatra mitady vola miasa satria miandry zareo lalina amin'izay. Raha io moa zany ianao le mpampiasanao indray miteny hoe tena tianay ianao fa tianay hijanona hiasa aty, resaka hafa indray zany. Satria ianao tsy afaka mijanona aty raha tsy mahazo lalana. Za koa moa zany ty fandaharana ity tsy natao hampirisika ny tanora hipetraka aty hoe tsy mety tsy zay ny anton'ity fandaharana ity. Misy ihany koa zany ny zavatra mamey amin'ny fanaovana zavatra ohatrao amin'le toerana misy ny tena aty zany. Fa ny anjarako de mametraka fotsiny azo atao ny mandeha mianatra aty, misy ny vatsim-pianarana, ararotina le izy mitady ny tena tsy mahazo kifa. Lasa foana ny anaran'io na de efa ela nitady tsy nety nahita aza. Avy eo indray ny toy ny tantara manaraka eny andray iny ka. Zay zany hoe jerenareo zany amin'le tranokala misy hoe le educationusa.state.gov hozy aho teo de misy ahafahanao misafidy ao misy undergraduate de misy indray le antsoina hoe graduate. Graduate io indray zany le anaovana an'ilay ambaratonga ambony io zany. Io zany le antsoindry zareo hoe maîtrise na doctorat. De io zany ny ataonao amin'io be misy karazany amin'ny ity le graduate ity zany ao amin'ny misy zany lay hoe ambaratonga voalohany lay maîtrise zay matsotra azy jerenao raha maîtrise ny lalam-pihofanana tianao lay bourse tadiavinao na misy koa le antsoina hoe doctorat doctorate. Eto zany izy graduate masters graduate doctorate de mitady koa zany anao amin'le doctorat. De aorianan'ny doctorat ny andreo moa zany ty le doctorat ty zany ny faratampon'ny fianarana, terminal degree moa zany filazany anazy io. Io zany faratampon'ny fianarana de hoe terminal degree zany filazany anazy. De nefa misy ihany mbola fanofanana manokana aorianan'ny doctorat post doctorate. Ny tena manao an'io moa zany resaka olona manao fikarohana zany. Efa manana doctorat zany ianao any de tena fikarohana ty ianao de afaka mijery eto anao. Misy koa tsy voatery fikarohana ty Etats-Unis fa mety any Madagasikara ihany le fikarohana fa any izy zany alefa zany le vola de meny vola ianao ahafahanao manao le fikarohana. Io zany ny safidinao arakaraka le niveau arakaraka le le faritra le fehtaona zany na le ambaratonga am-pianarana tianao atao. De eo manaraka an'iny indray zany ifidiananao aiza le fanjakana tianao ianarana. Io moa azonao tsy fidiny io fa apetraka ao fotsiny satria ianao vao mitady vatsim-pianarana. De raha ohatra mahafantatrao koa le fanjakana de tsindrinao amin'le fanjakana ohatra Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Georgia, Georgie, Floride, Michigan raha andeha aty akaikinay aty za aloha tsara mety amiko koa raha aty akaikinay aty mba mifankahita koa tsika zany misy gasy maro eto zao mpianatra ato amin'ity anjerimanontolo iasako ty tsy efa misy eo amin'ny raha mitambatra ve reo tsy maro maromaro any reo tsy efa misy amin'ny 90 na 70 fitambaran'ny fianakaviana rehetra eto efa fokontany ray manontolo. De fidinao zany lay ny fanjakana tianao ianarana. Azonao fidina koa fidinao avy aiza ianao. Iny zany mba manamora koa hoe mety misy ve zany vatsim-pianarana avy amin'le firenena.
io moa zany mampalahelo aloha fa tsy anatin'ny lisitra Madagasikara amin'ity anarana firenena ty raha be le izy fa io moa resaka fanaovana sivana tsy haiko na tonga ny zalatsy napiditra atsika io tsy haiko misy fa moa misy ambasady amerikana any tsy haiko za moa araka lazaiko anareo hoe indray mandeha no nasan'ny zareo anao famelabelarina fa tsy nety le fotoana dia tsy afaka nanao an'le izy ka zay zany no ahafahanao mitady an'le vatsim-pianarana amin'ny alalan'ity tranokala ty zany dia andetsika anao ohatra ary undergraduate associate le roa taona io undergraduate associate zay zany nandramantsika dia nefa napetraka ao undergraduate associates dia tsindriko zany lay hoe mitady search na hoe recherche inona misy ato valo teny lazainy ato misy 720 vatsim-pianarana ho an'ny undergraduate associate zany hoe raha fianarana le roa taona fotsiny zany dia misy izy ato 720 vatsim-pianarana anome ohatra nareo an'izao hoe ohatra zay Walla Community College Foundation Scholarships for International Students fantatro ity satria tany ambony tany avaratra tany any nianatra dia fantatro toerana io za tsy nianatra tao amin'izareo fa tao amin'io akaikin'izareo teo nianatra dia io lazainy hoe ianao izy zany dia mahazo mendry zareo vatsim-pianarana ianao mpianatra vahiny meny vatsim-pianarana $500 hatramin'ny $900 io zany zao le famakiana miverina zany zao dia iny 500 zay ohatran'izay le famakiana miverina raha be koa mianatra anazy ty ataony hoe 500 hatramin'ny $900 isam-bolana isam-bolana zany isam-bolana no omeny anao tsy ereo amin'izany le izy dia io zao ity eny tsy manino le tamin'ny fahin'ny volana febroary ny daty farany fametrahana fangatahana dia zao tsy maninona le daty rehefa tara reny eny ozy ianareo hoy ianareo izy zay ary efa te handeha zao ka lazainao fa tsy maninona mora mirainao koa ty zavatra ty ka izy ary androany tsika vao nanao an'ity fandarana ty dia zay mahatonga an'io zasorena re marina tahina Andriamanitra tsika andraso ary tadiavako anankiray nareo hoe mbola amin'ny hoavy izy re ty Central Wyoming College any avaratra andrefana Etats-Unis mangatsika velona ny rehefa tonga andririny fa rehefa mafana koa dia mingaingainy nandeha tany zao zay tamin'ny volana Jolay mbola misy ranomandry nefa volana Jolay zany rehefa fotoana tena le mampafana ny andro lohataona be aty mbola misy ranomandry eny an-tampon'ny tendrombohitra zareo any io mandeha 3 andro manintsy zavy eto misy anay dia ndraso ary zany zao lazaina izy ho an'ny mpianatra vahiny guaranteed scholarship for international students hoy izy azo antoka mihitsy izy isan-taona mpianatra vahiny azo antoka manome izy $4,700 hatramin'ny $7,905 isan-taona omeny ary ampirisihana ianao mangataka Central Wyoming College dia andraso ireo olona fa ohatrany tena mahafinaritra ty za moa zany araka ny lazaiko anareo sady manao za io tsy zavatra nomanina izy ty eo manko nareo ve ny zavatra ataon'ny dokotera tsy homanina le tena tsy homanina dia zao tsy hoe za zany mandeha mitady dia eto zany dia mandahatra hoe ty dia ohatran'ny hoe to dia mazika be za tsy manao ohatr'izany ka sady manao le fandarana ny manaraka an'le toromarika le roy ohatran'le anaovanareo azy amin'izay ahafahako tena miteny aminareo misy zavatra io ary azo atao zany fa mila faharetana fotsiny mahasamihafa antsika sy anareo fotsiny zany dia za efa mpanao an'le izy dia haingakaingana manao azy zany ty zany zao hoy izy tsy hoe hoy izy Central Wyoming College dia manome an'io vatsim-pianarana io izy ho antsika zany fa mila mangataka zany tsika dia ndraso ary inona daholo izy ny fepetra dia raha isika zany mandritra ny taona zany hoy izy ny fepetra ilaina ny vola ilaina zany mandritra ny taona dia $18,000 mamora azy dia io nefa ny amin'io raha ohatra anao mipetraka ao amin'inona ao amin'ny anjerimanontolo fa raha ny ivelany zany ianao mipetraka dia mbola latsaka izay zany ny lohanao dia amin'io zany ny vola omeny anao amin'io zany hatramin'ny farafahakeliny $4,000 farafabeny $5,000
zany hoe ampahefany ny vola ilaina zany no omeny anao amin'io vatsim-pianarana. De io le nolazaiko atsika. Hitantsika zany io zao, dinana ataontsika zany zao manoratra any amin'ny anjery manontolo. Za de liana hianatra ao aminareo. Hitako ity vatsim-pianarana ity. Fa tsy ampy ny vola eto am-pelataro. Mbola misy vatsim-pianarana hafa ve? Mbola misy vatsim-pianarana hafa ve ankoatran'io? Misy ao aminareo. Tantarainao amin'izay ny momba anao, ny zava-bitanao, ny mampiavaka anao. De ny fomba ilazana azy, tsika tsy miteny za tsy manam-bola fa mahantra. Tsy zay ka. Tsy hoe satria mahantra anao de omena vatsim-pianarana, fa mendrika ianao matoa omena vatsim-pianarana. De lazainao hoe hatramin'izay de za niezaka nataoko ny nahafahako nianatra. Hatramin'izay. Ray aman-dreniko miasa andro aman'alina, na ny raiko na ny reniko sy mpiazy tena miantoka antsika mikarakara antsika eo zany, de azavainareo. De noho izay no nahafahako nianatra hatramin'izao. De tiako hitohy zany io, tiako hitohy io fahafahana mianatra io. Ary nahita ity vatsim-pianarana ity, nahita ny sekolinareo aho mitovy amin'ny zavatra iriko, ny zavatra ataonareo de mangataka ako mba raha mbola misy vatsim-pianarana hafa ankoatrany. Zay, de hitantsika eo hitantsika eo zay lazainy. Fa raha tsy manontany koa ny anao tsy mahalala inona moa no lazainy eo? Misy na tsisy? Rehefa tsisy ozy de anoratana indray zay misaotra betsaka ianareo ve mahalala anjery manontolo hafa mety ahitako? Raha miteny izy hoe misy de ahoana ny fomba angatahako anazy? Tsitsy, io zany tsisy hoe mangataka anao tonga de mahazo te-hamaina. Raha tsy hoe angaha de efa raha be tsy manatsala ny nataonao de tonga de te-hamaina no omeny anao. Zay zany ny torohevitra zay omeko antsika zany. Misy ity zao vatsim-pianarana anankiray koa raha te hianatra anglisy ianareo, de omeny $2,000 hianatra anglisy ao amin'ilay Pittsburgh State University. Pittsburgh State University io de any Kansas io. De io moa zany fianarana anglisy fotsiny, intensive English program, fifehezana teny anglisy. Mianatra an'io ianareo de manome izy vatsim-pianarana $2,000. Ny fitambaran'ny saram-pianarana amin'io dia $4,000. De ny $2,000 amin'io no omeny anao. De azafady diso ako, ny fitambaran'ny saram-pianarana amin'io $8,000. De $2,000 amin'io no omeny anao. $4,000 zany no tadiavinao. De zay lazaiko anao, mitady ianao manoratra amin-jareo. Iny le fanoratana iny zava-dehibe. Mifandray, miresaka. De hitantsika eo, rehefa tena tsisy ao, tadiafa indray. Ty araka le lazaiko ty zany zao le mbola voale resaka aty amin'ny aty amin'le manome an'le BTS, le community college fotsiny resahako aminareo misy be dehibe zareo reo. Ary eto de ho antsika zay ao amin'ny sekolim-pinoana. Isika amina finoana zany, manana finoana fotom-pinoana, antoko-pinoana, finoana zay arahantsika. De jereo reny anjery manontolo ny fiangonana reny. Fa reny koa matetika misy vatsim-pianarana manokana. Tsy hoe misy foana fa misy vatsim-pianarana manokana koa zany reny. Na koa ianao zany kristianina ianao, na koa ianao silamo ianao, misy vatsim-pianarana manokana koa reny. De azonao tadiavina amin'ny anaran'ny zay zay sokajiny finoanao zay zany no anaovanao an'ilay fangatahana an'ilay vatsim-pianarana. Ka zay zany no azontsika atao. Ny feniny de zao jereo le tranokala ty be dehibe izy reto, mbola vao le mianatra 2 taona fotsiny zay niresahako tamintsika zay. Tsy niresahako ny lisansa, tsy niresahako ny maîtrise na ny doctorat, fa misy be dehibe ato amin'ity le hoe education USA.state.gov ty de aza adino le hoe financial aid aza adino zany zay zavatra financial aid zay. De zay le adresy de jerentsika de misafiditsika zany zao. Andaso ataoko farany fa miantso le zanako lahy hoe dada fanao Xbox zao tsika zao mila milalao fa miantso azy fa hofaranako ty fa me anankiray fotsiny jerentsika zany zao hoe lisansa. De lisansa fotsiny de mandeha ataontsika hoe eto Michigan. Jerentsika Michigan vetivety fotsiny Michigan de inona zao misy ato firy, misy 7 zany zao eto Michigan. De le sekoly nianarako zao Western Michigan University, misy io anatin'ny manome vatsim-pianarana tafiditra ao anatiny zany io. Ferry State, Davenport, be dehibe 7 karazany azonao jerena tsirairay zany. Saginaw, Michigan Tech,
Albion, Flint. Ty zao dia tena anjerimanontolo tsy ato sy mivoaka ato zao ny anjerimanontolon'ny anjerimanontolom-pinoana. Ohatranay zao Androzy University dia manome vatsim-pianarana koa zay ho an'ny olona haka lisansa. Ny anay indray tsy feno tsy feno. Io moa rehefa nolazaiko taloha hoe vatsim-pianarana amin'ny lisansa matetika tsy feno. Misy manome fa vitsy io raha tsy tadiavina tsy hita. Izay manome hatrany amin'ny $1,000, $10,000 isan-taona mandritra ny efa-taona. Izany hoe mahazo $40,000 eo zany ianao ato amin'ny Androzy University. Zay zany ny torohevitra tompoko zay aloha zany masaka androany fa aleo indray aloha mbô ny adidy amin'ny fianakaviana natao amin'ny zaraha fa miandry izy roa lahy fa hanao Xbox zany zao no tena mamaiky ny lehilahy matody andeha hanao ifampitolona indray ny le lahy faharoa zany. Ka dia lanatsindra tsy afaka manao efa adiny iray efa atsasakadiny mahery moa tsika zany fandarana androany. Inona moa zany tsoahana zany? Tsoahana androany dia zao. Tsy kifitsika fa mitady. Aiza ny hitadiavana? Adresy vavony meko anareo educationusa.state.gov dia tsipika mandry financial tsipanohizana aid. Io moa apetratsika ao amin'ny Facebook. Le fandarana fa 2020 iny mbola tsy tafakatra fa ho atao izy androany alina. Dia androany alina zay koa zany latsina talata alina ty rapitso maraina nareo maino an'ity efa mipetraka izy. Ty anankiray ty koa zany ezahako mipetraka ihany koa amin'izay rehefa mihaino fandarana nareo rapitso amin'ny larobia zany satria talata maka feo dia efa ao daholo dia azonareo arahana jerena ao amin'ny Facebook zany ireo toromarika ireo. Ny fomba ahitana ny fandarantsika mazava ho azy anarahana azy dia amin'ny Facebook group Zarahay Mahasoa, Facebook group Zarahay Mahasoa na koa any amin'ny AZ Radio Télévision fa hitako apetraka zareo na any amin'ny Fidèle Razarapiera any amin'ny Facebook-ny dia raha tsy diso ny MBS koa hitako indray mandeha nametraka tsy fantatro moa za moa zany tsy maharaka mihaino ny fandarana fa ny any amin'ny hafa tsy fantatro raha misy ny fandarako koa ny ataon'ny zareo na mijanona fotsiny fa makafakana ataon'ny rahalahy Fidèle zany. Fa nazanona zany azonareo jerena amin'ny Facebook Zarahay Mahasoa, azonareo jerena ihany koa amin'ny YouTube ny toromarika rehetra izay ataontsika eto. Fa dia makasitraka sy makatelina antsika rehetrarehetra ho avy foana ny valin'ny fifandraisana arak'izay tratra fa dia samy tahin'Andriamanitra aloha isika mianakavy mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy samy hahazo ny anjarany aby ny olo jiaby. Samy hahazo vazakivina ketraka misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny aina sy ny fahalalana ny fahafahana mifampizara toy izao. Misaotra anareo ihany koa manaraka ny fandarana. Misaotra ny AZ Radio Télévision mifandronana an'izany mamaim-poana. Tsy adinoany etiko ny teknisianina. Ny fisaorana moa dia tsy mahavizana ny tanisa azy satria raha tsy misy an'ireny rehetrarehetra ireny antsika mianakavy tsisy dikany ity fandarana ity. Misaotra tompoko, samy eo ela velona, samy tenin'Andriamanitra isika mianakavy. Raso tompoko. Rampitso indray maneho ny fandarana isika.